Tonga soa atao amin'ny fifaninanana isika rehetra. Rehefa voaray avokoa ireo mpisoratra anarana dia nifandinika tetsy amin'ny vila fitiavana Ivato Mandrosoa ireo mpitsara niaraka tamin'ny mpikarakara ifantenana ireo mpifaninana hiatrika ny dingany ampaefadalan'ny ikoka. Ireo mpitsara tamin'ity andiany voalohany ity dia i chef Tahine avy ao amin'ny Kandera, Ryan, champion de Madagascar, apprenti pâtissier tamin'ny championnat de Madagascar 2022 ary Paris ilay mpihira malaza efa diso fantatsika. Codé voafantana tamin'izany ary Ali, Eric, Yuli, Santa, Tsiori, Kevin, Sam ary Toky. Andeha ary anomboana azy ny cuisine. Misy karazany firy ny hanitra caprice dia gnavy? Ny karazany efatra. Efatra zany. Anankitelo? Ray. Efatra. Tsy haiko. Bonbon anglais. Grenadine. Pomme. Orange. Ananas. Ny orinasa mamokatra ny caprice? Orinasa Star. 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 Inona mahasamihafa ny beurre sy ny margarine? Beurre à base-na matière grasse animale, ny margarine moa à base-na matière grasse végétale. Beurre à base-na menaka avy amin'ny biby, ny margarine avy amin'ny ohatra hoe huile de palme. Je passe. Le margarine, resaka cuisine dia ny beurre pour le pâtisserie. Check. Margarine amin'ny cuisson. Ny beurre atao amin'ny sakafo dia ny margarine fanaovana paty fety. Margarine misy sira zao, ny beurre indray tonga dia tsiro tsotra fotsiny. Misy karazany firy ny topping express? Crémé dia misy dia mi-écrémé. Je passe. Karazany roa zao no fantatro. Ray moa sucré dia ny ray tsy sucré. Sucré dia le nature. Topping sucré dia topping salé. Check. Inona ny activité ataon'ny Kimon Resort? Concours culinaire. Complexe hôtelier le izy. Mbola tsy fahita. Je passe. Iko. Izay tsy fantatro. Aiza no misy ny Kimon Resort? Analakely. Pandrana. Mbola tsy haiko mihitsy. Analakely. Morondava. Any Morondava. Morondava. Inona ny fahafantaranao an'izany CEM market zany? Centre commercial. Na tsy fantako indray. Tsena aloha zao ny fahafantarako anazy. Check. Supermarché. Tsena. Dia aiza ho aiza misy azy io? Korondrano. Eo am-pandrana. Mbola tsy nazy. Antsirabe. Morondava. Morondava. Eo amin'ny firy grama eo ny lanjana jaune d'œuf anankiray? 20, 30 sa 40 grammes. 20 grammes. 20 grammes. 30. 20. 20. 30. 30 grammes. Fin. Ao anatina gâteau forêt noire anankiray, inona ny fruit fampiasa ao anatiny? Cerise, myrtille sa framboise? Framboise. Framboise. Cerise. Framboise. Cerise. Myrtille. Framboise. Inona le antotom-pisiny Kandera? Mianatra tontolon'ny lakozia. Pâtisserie. Mbola volan'ny tanora eo amin'ny sehatra pâtisserie. Ahafahan'ny tanora mivelatra amin'ny tontolon'ny resaka pâtisserie. Mampiofana olona ho matianina amin'ny resaka pâtisserie. Tondra avy ny pâtisserie eto Madagasikara. Mampiofana ny olona mba ho matianina amin'ny resaka pâtisserie. Sitraka anao no nandray an'izay dia hitantsika eo ny toyany avy eo. Rehefa izay dia ato an-dakozia amin'izay. Manoloana azy ireo ny pâte à glacé sy ny chocolat. Asena ny safidy izy ireo hoe iza no tena vrai chocolat amin'izy roa ireo. Fa tsy ilay pâte à glacé Rehefa vita zay dia nasena natsonika ireo mpifaninana izay tena chocolat amin'izy ireo ary teo ny teknika fanatsonoan'ny chocolat. Hotsarain'ireo mpitsara ny fomba fanatsonian'ireo mpifaninana ny chocolat. Dia any amin'ny farany no atambatra ireo point azon'ireo mpifaninana tamin'ny cuisine sy tamin'ity épreuve chocolat ity. Ka hita eo hoe iza no raraka, iza kosa no anohy ny fifaninanana.
ho arantsika raha-pitsondray ny toyany